fantatrareo ny mahakasika an'izany satria eo anivon'ny fitsarana any Londres ny raha ny fanjakana malagasy dia tsy manana ataoko hoe autorité mahakasika an'izany rehetra zany dia fantatsika eo ny famarinana mahakasika ny zavatra. Tafiditra sa tsy tafiditra amin'io Rajoel? Tafiditra sa tsy tafiditra amin'io i Ravatomanga amin'ny alalan'ny Omnis? Tafiditra sa tsy tafiditra amin'io ireo le mpitondra ambony? Saika simotra tsy nahita valy Andriamatoa Christian lehibe ny gouvernement malagasy raha vao nantanina mahakasika feran'ny Romy Vos Andrianarso afera kolokolo izay nitranga tany Londres ny 10 Aogositra 2024 namaly Premier Ministre ny gouvernement tsy misy izay tokony hidiran'ny gouvernement malagasy amin'ity aferan'ny Romy Vos Andrianarso ity tany Londres izy nitratra ary ampelantanan'ny Anglisy ny afera rehetra sy ny fanadihadiana ary miandry izay voaka mpitsarana amin'ny 9 Septambra 2024 ny gouvernement malagasy. Ny zavatra tsara ho fantatra ny gouvernement malagasy na tompona ndraiky mpanjakana ambony dia tsy misy voasarimotra amin'ity afera kolikoly ity. Miandry izay fanapahan-kevitry ny fanjakana Anglisy miady amin'ny kolikoly ny fanjakana malagasy. Fantatrareo ny mahakasika an'izany satria eo anivon'ny fitsarana any Londres ny raha dia miandry satria hitanareo fa hoe wisy ny fitsarana mahakasika an'izany atsoatsy. Fantatrareo fa ny fanjakana malagasy dia tsy manana ataoko hoe autorité mahakasika an'izany rehetra zany dia fantatsika eo ny famarinana mahakasika ny zavatra. Fanontaniana manitikidika ny maro nefa ao anatin'ity afery ity ve Andriamatoa Filohan Rajoelina, Premier Ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Christian ary Mamy Ravatomanga mila valiny daholo izany. Antenaina fa ny valim-pitsarana 9 Septambra 2024 no amaly izany fanontaniana izany. Kanefa ny andrasantsika dia hoe tafiditra sa tsy tafiditra amin'io Rajoel? Tafiditra sa tsy tafiditra amin'io i Ravatomanga amin'ny alalan'ny Omnis? Tafiditra sa tsy tafiditra amin'io ireo le mpitondra ambony ao amintsika satria voalaza hoe misy mpitondra voatonona ao PM, président, misy an'izao tafiditra na tsy tafiditra anatin'io ve ny coordonnateur général ny IEM? Izany tiantsika ho fantatra. Ankoatr'izay dia diso tanteraka ny filazana hoe ny gouvernement malagasy dia tsy tompona andraikitra amin'izay rehetra mitranga mahakasika an'ity afera Romy Vos Andrianarso ity. Diso tanteraka izany ny tompona ndraiky mpanjakana indrindrandrindra fa ireo miasa ao amin'ny Bianco sy ny PAC tokony hitsangana andraindraikitra hanao fanadihadiana. Dia tsy avelantsika hoe any amin'ny fitsarana any Londres ihany no manao an'izay enquête izay fa tsika ty Madagasikara koa satria misy infraction natao nitranga tao Madagasikara ary ao no tena hitrangaly le infraction. Le trafic d'influence akoatran'le fangalana vola zay indray tena corruption active le mangataka vola amin'le olona fa le trafic d'influence zay ho ataonao andeha anaovanao hoe ampanomezana permis minier olona taringa anao piasanao amin'isa anao piasa mine. Ny tompona ndraiky mpanjakana indrindrandrindra fa ireo miasa ao amin'ny Bianco sy ny PAC tokony hitsangana andraindraikitra hanao fanadihadiana. Efa ho une semaine mahery zay no nitrangany ity scandale ity fa mbola tsy nahenona ny fanadihadiana zay nataon'izy ireo. Eny nanao fanadihadiana ihany izy ireo fa azo sokajiana hoe fanadihadiana diso toerana. Tratra zany Romy hoe nanao ino ty mitaky vola tamina orinasa anankiray. Niandry isika inona ny ataon'ny fitsarana efa herinandro izay no teny miandry any fitsarana malagasy sika andray fepetra na andray fepetra tokotra ny fitsarana tena hanokatra enquête way tena nanao izy fa inao izy nareo nataony le protocole ny Assemblée nationale natao enquête zany hoe le fomba ny voan'ny Romy teo hivato indray hono mody anaovanao enquête. Déjà aloha zany protocole ny Assemblée nationale zany tena ataontsika hoe mialatsiny tsy gros poisson zany. Ireo fietsika zay ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony maneho fa tany tsy tandalana ny eto amintsika.
hany ka manjaka eto Madagasikara ny kolikoly ny fanarota-pahefana lainga sy ny fivarotana tandrazana sy ny maro hafa satria na anao inona ny mpitondra na anao inona dia tsy hisy mpanenjika zany tsy hisy ny tompona ndraiky mpanjakana na ao amin'ny biako na ao amin'ny mpitandro filaminana tsy hisy andray andraikitra ary tsy misy anenjika an'izy ireo ary izay resaka tany tsy tandalana zany no mahatonga ny investisseur matahotra tsy menatsiny izy ireo satria izy ireo dia mpampiasa vola mazava ho azy fa miandrandra ny tombony izay azo aorian'ny investissement rehefa tsy mbola mipetraka izay tany tandalana zay sy izay règle mazava amin'ny fomba fifampitondran'ny vahoaka sy ny fitondrana ary ny fitantanana ny harem-pirenena zay dia tsy misy investisseur azo antoka hiditra ao fa ny investisseur crapule sy mafia no tonga ao amintsika dia maka ny arenantsika fotsiny dia eo tsika andraisina ny mpitondra manan-karena lasa multimilliardaire ny ivelany any fa tsika malagasy dia fadimy amin'ny firenena fadiran'ovana foana. Ankoatr'izay dia naneho fanehoan-kevitra hafa ifanerisoerina efa betsaka ny fanehoan-kevitra ankehitriny milaza tokony olona avaram-pianarana no ilatsako fidiana filoham-pirenena zany tokony olona manana baka no ifidy ny olona lasa filohan'ny Madagasikara zany fanerisoerinay tsy mihom-kevitra amin'izany voalaza izany satria ny tena problème eto Madagasikara dia ny tsy fanarandalana ary izany tsy fanarandalana izany no source-ny ratsy rehetra mitranga eto Madagasikara toy ny hoe kolikoly lainga fivarotany tany malagasy fanondranana tsy ara-dalàna fangalarana volamena fanoezana lalana orinasa vahiny trandraka tsy ara-dalàna sy ny maro hafa tsy voatanisa. Misy miteny mila miova ny olona mila olona baka plus 24 atsika mitondra atsika mila mpifidy baka daholy mila manampahaizana mila zao mila olom-baovao mila olona taloha mila olona manatraikefa mila tout ce que vous voulez fa ny fatatsika zao incontestable et non contesté tany tsy tandalana i Madagasikara tsy misy état de droit au Madagasikara ary izay état de droit sy izay tsy fisina tany tandalana zay ny atao hoe racine du mal ao amintsika izay racine du mal zay mahatonga kolikoly izay tsy fisina tany tandalana zay mahatonga ny mpitondra mifandimby mieritreritra hoe raha vao mahazo fitondrana dia anao saipatako dia hipetraka ambony lalàna dia anao an'izao rehetrarehetra zao dia avy eo rehefa mahazo vola be dia be dia ataoko izay mbola hijanonako eo faran'izay ela indrindra mandra-pahafatoko satria tsy miatra ny lalàna. Eto am-pamaranana dia zavatra roa no tiana ampitaina. Ny voalohany makasika ny afera Romy Voasandrenarso, afera kolikoly izay natratrarana azy tany Londres. Ny fitondram-panjakana dia tokony andraikitra feno indrindrandrindra fa ny ao amin'ny fitsarana tokony anomboka fanadiadiana makasika ty afera kolikoly ty. Ny bianco ihany koa tsy tokony angina manoloana izao raharaha zao satria ny antony ijoroany ity vondrona bianco ity dia hiady amin'ny kolikoly. Antenaina fa hanao ny asany izy ireo. Ankoatr'izay fanehoan-kevitra fanerisoerinay tsy dia olana loatra ny olona ilatsako fidiana tsy dia nahita fianarana satria tsy tena zay ny olana eto. Ny olana dia ny fampiarana ny lalàna tsy misy. Ity tantsika ity dia tany tsy tandalana ary zay rehetra zay no mahatonga korontana sy tsy fampandrosoana eto amintsika. Amin'ny lafiny ray azo eritreretina ihany ny zavatra tenenin'ny fanerisoa makasika zany olona ilatsako fidiana zany fa amin'ny lafiny ray kosa tsy azo lavina ilaina tena ilaina ny olona manam-pahaizana olona varam-pianarana hitondra firenentsika ity. Jereo ny firenena mandroso olona avaram-pianarana daholo no ametrany vahoaka toky amin'ny fampandrosoana ny firenena misy an'izy ireo. Zay ny vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo amin'ny manaraka indray.